Akoatr'ireo mpanelanelana avy any ampitan-dranomasina dia misy ihany koa ny mpanelanelana na ihany koa ny mpanara-maso amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Isany amin'izany ny vovonana iray na ny socle no antsoina azy na ny suivi et observation citoyenne pour la limpidité des élections. Fanazavana avy hatrany ary. Misy sady ny zavatra azo ambara satria izay efa déployé sady sur terrain 2500 observateurs efa opérationnel amin'izao fotoana izao. Efa déployé avec kit miaraka amin'ny outil izay rehetra ilainay ao anatin'ny observation io. Dia efa nandeha zany l'observation hoe manahoana zavatra hitandrareo raha fitendratsotra ilay izy misy ihany tokoa ny tsy fanarahan-dalàna, misy ny zavatra tsy mety, misy ny tsy tomombana, ao ihany koa indrindra tsindriana ny aspect logistique ny préparation amin'ny préparatif rehetrarehetra mikasika ny resaka matériel na électoraux. Dia isan'ny zava-dehibe any zay tsy azo ambevanina satria mety hisy fiantraikany eo anatin'ny voka-pifidianana kanefa eo ihany koa ny fanaraha-maso ny fifidianana zay heverina fa hanatsara an'izay zavatra izay. Ny asanay rahampitso dia mipetraka manana solotena daholo zay araka ny rafitra eo amin'ny socle zany. L'ossature technique angamba no azavaikely fofoy manana zay ny aty amin'ny siège, manana solotena zay eo amin'ny région ataonay hoe CMR izy io, chef de mission régionale. Dia manana koa zay placenay eo amin'ny district OLT na observation long terme. Dia misy ihany koa ireo antsoina hoe chef OCT izay miankadre manokana an'ireo observateur court terme anay. Dia ireo 2500 OCT na observateur court terme zay tena déployé amina bureau de vote. Ka ny objectif anay amin'io zany dia couvrir 4050 bureau de vote. Dia mazava ho azy moa zany fa manomboka vao misokatra ny araka ny didy aman-dalàna mikasika ny code électoral dia efa eo ny observateur anay mandra-pahatonga ny de compte de voix sy ny famonoana ny PV dia manaraka ny ohatra ny amin'ny SRMV.